tantarako mada. Lolondranomasina tantara nosoratany Vandanika novelomin'ny asiny olo Christophe Herman ary Slof José. Ninsono anarany izany ka tovovavy vitsy no afaka ilahatra amin'ny raha amin'ny ara-batana hatrany atapondohany ka hatrany am-paladiany hatramin'ny endriny ka hatramin'ny volokodiny dia toa tsy mba nateraka fa toy ny mineraly sarobidy no tefen'ny taonjatomaro tao ankibony tany. Azonao saintsaina amin'izany avy hatrany angamba ny atsara tarehan'ity tovovavy ity. Talohan'ny fanambadianay dia tsy vitsy ny tovolahy ny dira fa tretrika hono a nazo an'iny tovovavy novadiko. Zanajavatra angamba ny fofombadilahy iny ry Benja hoy ireo mpiara-miasa amiko sasany. Andry mamibavy ho kosa ny hafa sy ny sisa e. Fa hafa noho izany kosa no fehevitry joro sakaizako azy. Raikitra ihany ve ry Benja ny fanambadiany sesy Ninso? Ka nahoana ny joro raikitra ary joro fa maninona? Ka maninona moa? Mafinaritra ange zany. Fa mba manahoana aloha ny fahitany sy azy Tsy hitako izay tiany raha izany no vadiny aloha e. Afa tsy ny hoe ny atsara tarehany. Dre fa nahoana no anaovany sy an'izany e? Mialatsiny amin'ny ry Benja fa za dia olona hafahafa fijery lafin-javatra. Ny any kafe mahery sady mamy loatra dia tsy azo azoko. Aleoko azy izy somary misy mangidy kely. Fa inona ny tiany ho lazaina amin'izany e? Raha za dia tsy mba ho nanambady an'ny Ninso satria sady tovovavy tsara bika loatra izy no tsara tarehy loatra ka mety anahirana e. Ary mety anahirana indray andro any. Mety anahirana? Mety anahirana ahoana e? Mety anahirana e, izay fotsiny. Tena mba hafahafa noho ny tovolahy rehetra tokoa tsy izany ry joka. Marina e. Vazovazoko izany kanto tolose. Aiza indray se no hita tovovavy toy iny na nafatra manokana avy any an-danitra azy ka za mba gagako. Ny an'se zaran'se ihany. Tsodrano se no ataoko a. Misaotra mialoha e. Enganika ho tanteraka soamatsara ny raharahanareo ary enganika ho sambatra se eo aminy. Izay mba ho inona reny tokantranontsika ry Benja e? Fa ahoana no isaintsainanao an'izany ro Ninso a? Misy zavatra mampanahanao anga sa? Tsy izany ka. Ohatrany betsaka loatra ho ary Benja izay efa niseho teo anatrehako izay nefa tokana ianao rery nandavo ny foa mampanahako. Tsy tsara noho ny hafa loatra aloha ianao nefa asa ianao rery ny ekeny safidiko na voangaly Ka mananga ianao sao tsy ho tanteraka indraika? Ry Benja koa herinandro ve sisa dia tsy ho tanteraka indray raha tsy dia efa vorika ambolany kaka. Eny e, za mba gagako. Ka raha ho voangaly ianao ry Ninso za koa mba ho azo tokana ka. Azo tiako lazaina. Fa izao ry Benja misy fanontaniana anankiray. Ohatra mbola tsako napetraka taminao mihitsy aloha izy ity. Fa nahoana kosa ary? Tsy maintsy apetraka aminao alohan'ny fanambadiantsika. Zava-dehibe zany matoa miaraka amin'teny hoe tsy maintsy sy ny hoe alohan'ny fanambadiantsika. Tena zava-dehibe mihitsy aloha raha amiko e. Ary sao dia sarobaliana aloha e. Asa miankina aminao ihany. Ka lazao ary tsotra keligely izy e. Ianao ve mba sary-piaro? Lehilahy sary-piaro ianao? Itotoetra mahamenatra avy aza mpandalovina eto atsofoka akory fa mampisitro belona ka. Marina kosa
hay ianao kaika tena lehilahy. Roa taona izay no nahavitahan'ny fanambadianay, ary nandritra izay roa taona izay dia sambatra tokoa. Milamindamina sy ny sononoko aok'izay fiainako teo amin'ny Soa. Afa-po mihitsy na tamin'ny lafiny minina na tamin'ny lafiny ninina. Inona re no azoko hanambarana amin'ny Soa aminao e? Dia ondra nga? Tsia, ambonimbony kokoa noho izany. Tsy nanenenako velively na nambady tovovavy tsara tarehy sy tsara bika. Ay hoy ny omerirery ndray andro. Ay tianao vazovazo tokoa joro ilay nilaza tamiko taloha hoe tsy azoazo ny kafe mahery sy mamy loatra. Ny mokitra amin'izany angamba no tiano lazaina. Ndray izany raha miaraka eny an-dalana. Tena tsapako fa manteraka ety ivelany mihitsy sy mahavariana amin'ny mpandalo ny fahababoako ny fitiavan'ity tovovavy toa zanajavatra ity. Toa mbola lafy ny ara-batana fotsiny izay voalazako anao momba amin'ny Soa izay hatramin'izao. Mba ahoana kosa ary ny lafy ny ara-toetra, ara-pitondran-tena. Ary ho tsara raha ny tantara fa zasy ianao ihany no mpitsara azy any aparany. Tsaroko tsara indray arivo izay, dia indray arivo efa maizimaizina avy ny ravany asa, ary teo no netombohan'ny nahitako sy ny sakako ny lafy ny ratsy teo amin'ny fiainana. Avy ny ravany asa hoy dia misotra nody. Noho ny efa mby ho akaikikaiky ny tranonay no io kinjiko ery alavidavitra ery ny Soa miresaka amin'ny tovolahy iray eo an-tsisin'ny arabe. Saika mbola androso ihany nefa niawatra tampoka. Dry hoy ary toa ny Soa itsy miresaka amin'ny tovolahy itsy. Izy marina ve io? Tena izy mihitsy. Sarona ny lamba ny lohany. Noho ny kelikely dia nifampitsikitsiky izy ireo dia nifandray tanana. Dia iny ilay tovolahy fa lasa nanapaka ny arabe dia niditra tao anaty fiara. Namelona ilay fiara izy dia lasa sady mbola nitsikitsiky ihany nanara-maso. Ny Soa kosa somary nanao azakazaka madinidinika nody sady nanara-maso ihany koa. Efa maizina ihany anefa ka tsy tandrotandroko felifely izay endrik'ilay tovolahy, fa ny automobile sy ny numerony no voatahiriko tsara tao an-tsaina. Iza ary ny tovolahy iny? Hoy ary inona ny resaka nataon'ny Soa taminy amin'ity andro efa riva sy maizimaiziny ity? Tsy dia ndraika ho fantatro ihany rehefa tonga ao an-trano tsy maintsy ilaza amiko ny Soa. Tonga tao an-trano dia notsenain'ny Soa tamin'ny endrika miramirana sy feno fitsikitsikiana toy ny fanaony ihany. Ny akanjo teny akodiny dia laizandina be soratra nahitako azy indrindra. Ny lambany dia mbola mipetraka tsy voavalina teo aparafara. Tsy nanonofy akory hoy anakapo fa tena izy mihitsy. Dia niandry tsy niteny felifely ny momba n'ilay tovolahy niresaka taminy izy. Na dia somary nanita-dresaka kely aza momba ny nandehana ny vidy-ronono. Mody nanontany azy aho hoe nahoana ny dia efa niandry hariva be loatra vao ny vidy-ronono e. Dia nivaliany tamin'ny pahatsorana feno fitsikitsikiana fotsiny hoe efa iny hariva be iny aho vao nahita fa lany ny boatin-dronono. Dia izay. Izy moa rehefa avy niresaka tamiko dia lasa nikarakara sakafo. Za kosa lasa nieritreritrirery tao anefitra. Teo vao nifony saiko. Teo vao nisokatra ny masoko. Ary nahoana raha no tsy nilazainy ihany amin'ilay tovolahy vao teo e. Everiny mantsy izao fa tsy nahita azy ireo
zany lasa mivantana loatra tsy alova izy alala tsara tena ilaza tsy anontaniany matoy izy anefa tsy milaza amiko dia ao zavatra ary mino aza fa tena zavatra efa ela izy ity saingy zany tsy nahita raha tsy voandroany ary teo amiko sendrasendra tsy napoiziko akory voaroso teo ambony latabatra ny sakafo ary vita amin'ny minso tamin'nympombo lendalenda tokoa saingy fa maninona angety ianao ry benjy tsy maninona akory ka marary nga ianao ohatra vitsivitsy teny lasalamborona tsy ohatra n'isan'andro mihitsy ianao androany tsy maninona akory ka tsy maninona ho a marina tsy misy zavatra mahazo anao tia mihitsy na ny endrika ao aza angety to tsy tokony tsy taka n'isan'andro mihitsy niezaka mafy tamin'izay anarina ny toetsaiko nohitra mafy mihitsy anova ny endriko itsikitsika toy ny fanaoko indray fa mila ho azo taratra ambony any izany fiovahatoetrako izany izy anefa mahay manafina tsara ny ataony amin'ny tsy fanofampietsika tsy misy an'izany rery minsoa fa za be eritreritra foana ianao tsy misy mininony zany oa fa nisy konty lavalava nataoko izay ho tany ampiasany efa adindroana mierimberina n'lay izy foana nefa mbola tsy mety marina mihitsy ka dia izay no ohatra mahadomelona io ay ve efa taitra mantsy ka ano amin'izay ary tia sakafo oy ohatra iry be ny zafiry izao adiniko atsy amin'le mpivarotra atsy ho any fa merim-boly ay andeha ho any aloha vetivety andeha ho any mihitsy afa mihinany ianao dia lasa aloha inona marina raha nydika an'izao fietsika tsy tandamo izao ho vina izy ny mpanatiany famerom-bola sady mijery famataran'andro efa ny fotoana nomeny le tovolahy azy angamba mihevitra mantsy izy fa tsy nahatsikaritra velively na inona ny andry aka ny andry lalana tokony 10 minitra ihany raha ela indrindra nefa efa ho tsasakadiny izy vao itiany verina mody sempotra efa niabe zay ianao ry benjy tena niandro mihitsy efa fanazava ela be mihitsy zay zy le mpivarotra zay izy vonanaiky be dia be hono mpividy zavatra eo aminy ngaiza hono ny atadiavany hoe za mbola tsy nahazo famerim-bola soa ihany fa nisy an'le rangaha zay mba natadidy hoe efa mividy teo a dia mba nameny ihany le izy teraka talohany any efa ka tsy azo ny amidy an'izady fialany akaiky ataony eto masoko tsy niteny ary nody tsy nahalalana inona na inona akory teo ampisakafoanana dia voarisany tamiko avokoa hatramin'ny madinika indrindra ny siony tontolo ny andro n'iny saingy lay tena nandrasako iloka ny vavany tsy nasiany teny kely akory tia nanomboka niady mafy ny saiko nahoana re oya nahoana ny tsy nilazainy dia natory minso reniko abe nanao toromasonjaza za kosa mbola nametra-panontaniana momby ty fiovahatoetranyity teo vao tamberina tamiko ilay teny nijoro fahiny hoe raha za dia tsy mba hanambady amin'ny minso satria sady tovavy tsara bika loatra izy no tsara tare loatra ka mety hanahiranandra iandro any ay izao vao miseho zao no tia nylazaina tamiko tamin'iny saingy naravo no vazivazy aingana fa tsy te any akivy ahy izy ary teo koa vao nalasa ny eritreritro mafy ilay fanontaniany minso talohan'ny raharahanay hoe lehilahy sarom-piaro moa ianao ty ay niazo nitoky amiko no nefa tokony sasaka ny alina
no ny hitako fa efa matory be mihitsy dia miarina no zavaiko daholo ny tao amin'ny fitoeran'akanjo. Tapitra ny jereko tsirairay ny akanjony, ny paosiny, ny poketrany. Sao mety isa hitako taratra ny amin'ilay tovolahy niresaka tamin'iny, nefa tsy nolazainy ahy. Teo aka teo, namadibadika, ny karokaroka, ny sava, dia ny omerery aho. Sao dia za koa sara no manomboko saro-piaro fa tsy fantatro. Ianao koa ngamba dia ny omeka ny hevitra ho izany. Tsy a, na zana ianao dia samy diso hevitra. Saro-piaro velively aho, fa tena efa misy zavatra manantanina ny toetra ny Minsoa. Endro tokoa ary fa asehoko anao. Tary ambany indrindra amin'ny fitoeran'akanjo no ity somby taratasy iray. Tapany kely fotsiny ary izao ny soratra vita tamin'ny soramilina hitako tao. Matoki ianao, fa na iza tsy atakaloko anao. Taiza ireo somby taratasy io, ary mbola tsy nahita maso an'io naoviana hatr'izay roa taona ny fadiana izay. Avy tamin'izy io, tsy ho tongatonga ho azy fotsiny tato an-tranony sy voafina tsara toy izao isomby taratasy io raha tsy tanan'olona ny nanolotra azy, ary tanan'olona koa no indray nandray azy. Pirofo faharoa io fa manetsa be mbola ho afaka mahandrasa. Andehanao toroniary Minsoa. Marina very Benja. Marina e. Any amin'inona? Amin'ny Fianaratsoa. Dia roviana ry Benja ary haritra firina ianao niany? Raha pitso dia lasa ary haritra 20 andro. Ay ve ka atahoana re zany? Fa misy inona e? Tsy misy inona koa fa inona zavatra homaniko entinao zany. Sao mantsy ianao vao mba handehanao tourné zany hatramin'izay mivaditsika. Ka inona moa no manina ho entiko fa tsy valizy iray misy ny akanjo ampy solosoloako dia ny kanokanona madinidinika fotsiny dia izay. Ay, lasa re haritra pina no izy teo? 20 andro a. 20 andro. So mba tianao aloha miaraka amiko e. Manina tokoa moa ianao raha miaraka amiko e. Ay, ianao tia korery Benja. Ahoanao koa izany anara-bady manao tourné zany tsy ampime. Lazay ny olona fa saro-piaro fadirano. Okaka, allo ianao rery mandeha any? Ay ve. Sady zao akanjo raha tany Tomasina nalehanao dia nandeha mihitsy aho satria any ange mbola tsy hitako sady nofinofisiko mihitsy hoe ho an'ny Tomasina zany fa raha Fianaratsoa efa hitako imbetsaka loatra ny tany. Efa tsy enjery mihitsy ny lalana maka vizaka fotsiny. Raha izao mantsy mba misy mitondra ny Tomasina. Eny mbola ny ariana indray re zana ro Minsoa. Eny 20 andro moa le izy teo Eno aminao impiry manontany azy zany ary ianao ty e. Fa ninona ianao e? Ka ninona moa fa mba misy anaovako izay ataoko mandra-pahatonga anao e. Mba anaovako izay ataoko mandra-pahatonga anao. Niniko tsy nitohizana intsony ireo tenireo. Niniko natao mody tsy fantatra na dia efa teny mivantana sy mibaribary be aza. Sao maninta tsiritra ka anjaro fantiantoka ho aho fotsiny. Za koa mantsy hatr'izay tsy nilazany Minsoa tamiko ny mombony ny tovolahy iny izay dia tsy nilaza amin'ny tena marina teo amin'ny fiainako koa. Tsy ho an'ny Fianaratsoa velively akory fa ho an'ny Tomasina no miasa 20 andro. Ka tsy naleo ve nitsorona dia mba ho miaraka e. Araka tamiko Minsoa. Marina zany nefa izay voalaza dia voalaza. Vonona ny zavatra rehetra.
dia miainga hiasa 20 andro any amin'ireny vohatry ny morontsiraka Atsinanana. laliny zany ro benja tena boribory tokoa ny tanika mifankahita indray sika ro alaty tena marina tokoa zany ro joro ny nifankahitainay sy Minso farany tamin'izay zao dia tamin'ilay fandizana lehibe tany Antananarivo 3 volana tao aorian'ny raharanay zany tokoa tena mbola tsarokatra amin'izao aza ilay tenin'sy manao hoe ahoana kafe mahery sady mamy loatra dia tsy azo azoko ka aleko azy izy somary mangidingidy kely ay vare ala kosa izany benja ay le vazivazy ny fanaovany ka manahoana zay le kafe mahery sady mamy loatra any izy any salama tsara any tena tsy manadiny mihitsy ny sakaiza raha sahala misety daholo ro benja ka eny eky ry joro dia efa afiriana zao sy no miasa taty herinandro monja tao riny fankahitantsika farany dia voatendry taty Tomasina adresy ahoana automobile efa hitako tena rivo lahy iny mandalo iny ay tena le izy baka ty anga izy iny ro joro ay very mbola tsy fahitako tatinika vo zao koa vo nahita niniko fa ahoana fahitako tamin'ny mihitsy mantsy izy iny ka ay ka izay naotra nanahitra iny le izy ko tena le iny zany zany hoe saka nanitsaka ao izy iny raha mandeha zay ay vare oka aloha andeha ry benja fa mbola misy raha maika areko zao ono isy ve afaka raha riva mba hiara mitsangatsangana sika ay efatra dia afaka ay raha tisy dia eto ihany ny fotoany eny ary fa dia ho aveto raha riva amin'ny efatra eny ary dia veloma vetivety ry sia ndao ary fifandrofinjavatra ve sa ilaza inona indray ty diako aty Tomasiny ity satria izay vo hitako akaiky na lay automobile na lay tovolahy mitondra azy dia lay tovolahy resaka tamin'ny Sondray ariva tany Antananarivo na dia tao anaty fiara aza dia voadiniko tsara fa tovolahy lava sady nifosana izy ary tsy ratsy koa fa tena miendrika olona tsara fa nasy be vola ihany koa ny tanany saiko ela dia ilindray ny nahitako azy toa efa nanindry mandry aho fa mety hisy zavatra vaovao hafa tsy aposiko hitako indray inona tokoa efa niandry angamse zay ry benja zafady rse fa tara kely aho fa mbola nisy raha ratsy maintsy nivotaiko esy zay 10 minitra fotsiny ve eny ary ka aiza no alehantsika tsy ndao mba ho eny amoron-dranomasina andao ary rehefa tongeny ve tsy ho hita zay ho aleha ve hoe fa lala ry se marina fa misy inona tsarono se moa le fiarakodianikeo hoe fantatry se tany arivo le saika nanitsaka ny se iny tadidiko tsara ka dia tena ohatra ny vadiny se zo mihitsy ny bika n'ilay tovavy niaraka tamin'ilay boy nitondra niny fiarakodia iny marina ny endriny fotony tsy hitako tsara fa na bika na alavana na afinentanentana le ahatrany atapindokatra any Ampaladia dia minosona vela teo sety korotsory dia mba tia nadroadro io angamo se tsy no avelively mihitsy ka nefa tsy hoe fitiavako anadroadro n'se fa tena marina dia minoso mihitsy inge le tovavy ny endrino any tsy hitako fa na ny volonkodiny aza dia minoso andraso nge tadiko tsara fa ny akanjo satin mena teritery le izy
dia mikirardin mainty avony-tongotra mitafy rony lambalandy misy verindrambo rony. Mba misy mihitsy faharoa zany Tomasina ary tsy raha izaniko. Ka hoe raha tsy hitako taty se dia tsy ho niambaamba mihitsy any laza fa nisaraka ianareo sy Minso. Ka tsy nitovolahy indray ny vadiny sa so kosa aloha sanatria efa nisaraka nareo e. Hitako ange se to taitraitra anykeo nahita an'le fiarakodia e. Raha izany mantsy dia tena Minso marina mihitsy le tovavy. Tsy misy an'izany ry ery-joro nisaraka ave zay sy Minso tsy efa nilazaiko tamin'izay zany e. Inona moa no tokony hanafenako an'izany amin'isy raha ohatra ka i Minso faharoa re zay ry se a. Asa aloha fa raha nieritreritro dia i Minso vadiny se mihitsy no hitako. Zay no nahatonga iteny teo hoe sao dia efa nisaraka ary ianareo roa fa tsy mahasamamboraka amiko ny tena marina se. Lazao moa se a, inona moa no mahampinamana antsika reo lahy raha tsy fampilaza ny zava-manahirany e. Efa miteny ansia fa tsy nisaraka izany zay ho a. Zava-dehibe toy izany ve dia afeniko ansia raha ohatra ka marina e. Ekeo fotsiny teniko hoe Minso faharoa no hita ansia teto Tomasina. Azo se aoka nga atao hoe izany ry se a. Tena zay mihitsy fa mety hisy ve ny olona mitovy tsy misy voasana tramindra. Aiza reny mety ahitantsika azy zao hoe dia iny tanteraka se fa hoe tsy mandainga. Inzay tokoa ary tsy nandainga akory-jorona tia nadroadro aho fotsiny. Izy anga nahalala an'izay niseho tany Antananarivo i Minso mihitsy zay. Ary engany eka tsy ho hitan'ny fanondroany fa tsy maintsy ataony izay ahitana ny endriny ka izay vo tena ho afa-baraka. Ny tanteraka mantsy hoe ianao ry Minso fa any fianaratsoana raha mba izao no misy mitondra any Tomasiny hoe mba misy anaovako izay tiaka ataoko hoe ijoro koa tsy mahalala velively izay fitafiny Minso. Akanjo satin mena teritiry kiraro avo tena i Minso mihitsy fa tsy atao maso mijoro. Lalina zany marina eny toko loatra tamin'ny atsaratary amam-bika anao ka tsy nisaina velively mety ho voka-dratsiny aty aoriana. Tia izaho dia sombrina mikipy fotsiny hatramin'izay e. Aiza aty efa fahana ny sasany lalitra. Raha mbola lasa fisainana mafy dia mafy toy izany ny apitso ariva efa maizimaizina ihany no indro ilay fiarakodia mijanony ary lavidavitra anoloan'ny hotely anankiray. Akory ny atairako fa ireny tokoa nivoaka ny automobile ilay tovovavy sy ilay tovolahy. Tena i Minso marina. Tsy nandainga akory-joro. Loza ny bika ny voataratry ny jiro sendra ny tsipalitry ny masoko avy hatrany dia nahalalako azy. Izy koa asa fa nitsorika toy ny olona kodikody tsy tia ho jerena izany. Niazakazaka nanatratra an'ireo akaiky any efa tafiditra tao amin'ilay hotely izy ka tsy tratrako intsony. Ny heriko dia modina nantona ilay mpampihinana anankiray sendra nijoro teo aho dia nanontany azy momby ireny olona vao niala tamin'ny fiara teo ireny. Vahiny avy any Antananarivo ireny hoy izy ary vao efarana ny nahatongavany teto ka tsy fantatro loatra. Atao mbola haritra 5 andro eto hono izy ireny vao hiakatra. Tsy nompizotory any alina iny fa nifandrotehany ny eritreritra mafy. Inona no ataoko? Avy dia anatratra an'ireo amin'ny hotely ve raha pitso maraina?
Tsy a tsy mety ny manao zavatra mantamanta. Mbola haritra 5 andro eto ireo ilay mpampinana. Mba ho azoko antoko tsara dia hiakatra amin'ny fiaramanidina raha-pitso maraina. Ary ny asako ahoana? Tsy rarahako izany zava-dehibe loatra ity. Inona sy ho anisa moa no hifoforako mafy toy izao, tsy ho an'ny Mintsoa ihany nefa eto atony. Na ho voaroaka raha-pitso ihany aza tsy rarahako. Ho any Antananarivo aho. Vao tonga dia namatana tany an-trano fa tsy nivilivily mihitsy. Mahagaga nefa fa mikatona na ny varavarakely na ny varavarambe dia mihidy daholo. Mazava i Mintsoa marina no an'ny Tomasina, dia i Mintsoa sy ilay tovolahy niresaka tamin'ny ray ariva iny. Hono ary kakranay voa? Ie tompoko. Nakaiza re madamy? Tsy fa ahoana re zany ry Monsieur Benjy? Fa nga tsy teto mihitsy aho fa vao tonga zao dia zao mihitsy ka avy tany Tomasina. Ay ve ka ahoana rangaty? Ka ny vadinao tsy aoko. Efa traminao viana re azafady ry kaky? Oy, ka tsy hoe fa efatrandro anga zay. Asa moa izy iny fa tsy tsaroko loatra na ovinako. Hitanao nefa ny nandehanany? Ie, sendra tsy palitro fotsiny koa. Izy rery no miala teto sa? Zany hoe ahoany milaza ho aingana? Zany hoe nisy tovolahy iny no izy efa lasery koa vao hitako. Eny ary misaotra betsaka anao. Zay vao tena badenina. Ndray ry Mintsoa, dia vitanao tokoa mantsy namingana tamin'ny kely foana. Mino tokoa mantsy ianao fa tany fianaratsoa ka sahanao no nanara-po nanitsakitsaka amin'ny sakaiza ratsinao any amin'ilay toerana efa ninofinofisonao. Tsy napoziko vita zava-mahatsiravina toy izao ireo atsaratarehy amam-bikanao ireo. Naninona foana ry ihany nahitanao e? Naninona foana ny molotro nitory fitiavana taminao e? Fa nahoana moa raha tsy napakatra anao ho vadiko e? Ankehitriny anjaro fahasairana tsaina mangiry firy aho. Nitrotra tsy tanako tsony ny ampim-pondela tato amiko. Tsia oya, tsy ahavelako vitavita foana amin'izao fa nitsakitsahanao azo ry Mintsoa. So heveriny fa mitampina tainombo no masoko, ary izy rery ihany no mahiratra ka afaka mamandalitra. Angadratra namandrika toerana amin'ny fiaramanidina ary lasa nakany Tomasina ny ampitso maraina iny ihany. Iseho eto amin'ity renivohitry ny morontsiraka tsy nanan'ity ny fangadratrarana mahatsiravina tsy mbola nisy toa azy. Rehefa avy nakavady tany anankiray izay natoniko tao Tomasina dia ka nahazo antoka tsara ny amiko dia roso ny dianay ho any amin'ilay hotely itobinindro vahiny. Tantarakomana aoka tsy afenina anao aloha fa efa tsara afina taty ambalahako ny antso maranitra lavalela. Atao manampy aho koa ny vintana tamin'izay fotoan'izay fa raha mbola vao tery lavidavitra tery dia io tsinjonay mijanona tsara eo anoloan'ilay hotely ilay fiarandro zareo. Tena tsara ny diantsika hoia tamin'ilay vady tany fa io eo ny fiarakodiany manambara zany fa
ao amin'ny hotely eo ry zareo fa tsy lasany avelany akory. Efa nanomboka nitaintaina sy nitobotoboka ny foko, ary arakaraka ny anatonako ilay hotely no maika mampisondrotra mafy ny atezerako sy mampivazina ahy, no kekeriko mafy ny molotra, ary efa nofihiniko mafy tamin'ny tanako havanana ny zaran'ilay antsy lavalela sady maranitra. Tsy pahatro mivady tany anefa ny endriko ka nahatony kely aloha ny dianay. Fa ahoana indray tompoko? Tsia, mitone kely aloha ianao Rabenja. Fantatro fa misondrotra be ihany na tezeranao izao. Anatrika ilay vadinao eo akaikin'ny rafilahinao ianao, nefa ao kotsaroanao tsara. Fa tsy azonao atao mihitsy ny mikasitanana satria efa nitondra ny lalàna ianao mpanelanelana. Tsy tezitra akory tompoko. Tezitra mafy ianao Rabenja, ary ny masonao mena mangorahaka no mampiseho zany amiko. Na raha te havita rahanao amin'ny fomba mendrika sy milamina ianao dia mitone kely aloha mba azahoanao ny rariny. Ny sento mafy indray mandeha, ary nanao izay farahiriko ampitony ny foko. Tsaroko maina mba amin'ny ato vavako nefa ka ny heriko dia mipatrapatraka ny ranomasoko. Tsara loatra ny andehana ny ranomasonao Rabenja. Avy aloha ikoriana fa aza toanana. Izay misentsento mafy arak'izay fantatrao, sady tsy misy mpandalo raha teo ka avy aloha ijanona ho azy. Nanara izay ho afako aho, nigororona toy ny rano tokoa ny ranomasoko. Ny sefosefotsy nisy toy izany ny fofonaiko. Noho ny kelikely dia nitoy ny moramora sy ny andalandalana. Andao amin'izay ary tsika Rabenja fa efa milamina tsara izay ny fonao. Tokony hotely 10 metatra sisa tsy hatongavanay teo amin'ilay hotely. Dia iny ilay tovolahy hoy aho tamin'ilay vady tany. Sady tsy tratra dia efa ao amin'ny zaranatsy lava ny tanako. Tsara loatra. Hoy izy roa tsy nanam-povelively ny fietsika. Ny vadinao sisa andrasantsika. Tsy tapitapitra izay. Inona izy? Ino ny vadinao? Saika nijanona tampoka nefa ny fofonaiko. Ny anahana, ny sanganehana, na ngovotra. Fa ino ny tilosako? Fa maninona ianao ty Rabenja? Andao anatiny sika fa sao dia lasindray izy. Tsy nivadika akory tompoko. Fa lasa dalanga ianao? Tsy lasa dala akory tompoko fa tsy nivadiko mihitsy io ka. Tena tsisy. Fa ianao ve rangaha ty olona dala mivadika ato do sa olona misy kely a? Tsy mivadinao ahoana? Efa hoe tsy nivadiko io aminao. Ka nahoana ianao no nanizindrizina fa nivadinao mihitsy? Ny bikany sy nitsanganany rehetra dia nivadiko marina izao, hatramin'ny fitafiny sy ny famindrany. Fa ny endrony tsy izy na dia be hitovizana azy e. Sao dia lolon-dranomasina ny hitanao ka niverinao fa nivadinao? Lolon-dranomasina ahoana rangaty e? Lolon-dranomasina ho ary efa tsy nivadinao. Vadinao zao ve rangaty tsy ho fantatrao a? Inona ny antsonao aty raha mbola tsy azonao antoka fa nivadinao no hotratraritsika? No heveriko fa ho izy e. Kanjo olo-gafa rehefa tena nitoniako ny endriny. Tena voafitaka. Voafitaka. Ary zanga tsy mba voafitaka? Tsy haiko aloha e. Mandrebireby sady mandany fotoana fotsiny ianao. Aleo andefa manao sain-jaza mihitsy ianao.
sondozana niny ty za o iaketraketraka foana ndray ty enatra an'ilay vady tany marina ary na dia ilay izy roa tao anaty fiara aza dia tsy balitro toy ny gagagaga ihany tamin'izato endrika ito saika no fihetsika mahery nefa miaotra tampoka teo ary somary ohatrany nanao fimihezana na neso aza ny fahitako reto olona saika akatratrarako sangamba izay miverany fa nefa atahoana soa ihany aza fa atoandro be ny avianay fa raha amin'ny andro maizomaizina dia angamba efa nilobava ny tazona azy ireo voataitra za hitako an'izany angamba dia ho nidirana angano tany tsinotsinona teo fa nandrora olo tsy maimbo na izany aza nefa dia mbola tsy maty voalava kibo ka lasa indray niakatra noho ny ampitso vao tonga dia namatana tao an-trano efa nivosoma tsara daholo ny trano rehetra ary akory ny agagako fa andray fa taizangenao nampivadi-po anay manahoana aloha minosoa fa ahoana ingeno nampivadi-po anao voalasa ianao dia tonga tetysolo nahakafa marabe eny dia nitsabo azy tany foana any ka tsy nahvitakory zay zavatra mba saika ataoko amalifaliananao va taninao teto an-trano omaly eny efa dia tonga tato nihiraka avy any ampiasananao nanontany hoe satria zareo nandefa telefona tany aminao ary lehibe anareo tsy nahitanao tany amin'ny toerana nanirahananao ary nahoana angenao rybenja nandaingy hoe any fianaratsoa ianao mandeha nefa ay any tomasina nanirahananao anao tourné benja dia izay sahady ve ny tokony menao ahy ndray marina sa tsy tsaronao tsony koa reny teny nataonao tamiko fahindreny vao nahaka ianao hoe matoki ianao fa naiza nizaniza tsy atakaliko anao voasoratra onge zany teninao zany ary mbola voatahirika ao hatramin'izao fa ony kosa ho ary minosoa iza moa le tovolahy resaka taminao ndray ariva efa maizimaizina tatsy amin'ny arabe tatsy iny tovolahy ndray ariva ahoana tovolahy ndray ariva ay le nitaingina fiara fa nga hitanao iny dia iny ve ny nampivily ny eritreritra ao mba fanontaniana fotsiny niaka nahoana moa lozy zany tovolahy diso adresy iny ry benja diso adresy no very mihitsy ony fa vadiny dia natonony ary nanontaniany kanto taitra izy sady menatra mafy ary ny avy eo fa hoe tsy vadiny ary tsy naposiko re madama ho izy fa misy fitovizana be amin'ny vadiko ianao lalina zany ay olona mitovy be tamin'ny vadiko ty nahasaro-piaro aty marina tokoa ny tenin'ilay vaditanytany tomasina hoe lolon-dranomasina no nahataitaitra sy nampisamboaravoarany foko lalina zany marina ty za tena niendrika lolon-dranomasina nefa dia izay fotsiny Tantarakomana. Lolon-dranomasina. Tantara nosoratany Vahandamitra, novelomin'ny Asiny Olo, Christophe, Herman ary Slof José.